raha hoan'ny mouvance Andrinirina Rajoelina dia ahitana n'Andriamatoa Isany Ratsirahonana Norbert, Lainy Eric Jean, Niasina Andriamanjato, Alain Ramarson, Rasolo Sodolan, Resampa Hadjandré, Daniel Radjakob, Manassé Soavelmandroso, miampy ireo mpiambina sy staffin'ny présidence ny SP ny mpanotsaina ambony ary mpanao gazety no hanainga tamin'izany délégation ny mouvance Rajoelina izany izay efa nanainga moa amin'izao fotoana itenenana izao. Avy any Addis Abeba kosa ny Marc Ravalomanana ho an'ireo délégation miaraka aminy kosa dia hiray fiaramanidina izay miaraka amin'ny mouvance Azafy Albera sy Didier Ratsiraka ka toy ireto avy ary ny délégation Marc Ravalomanana nanainga ho any Addis Abeba lehibe ny délégation Fetsor Rakoto Andrianirina, ireo mpikambana kosa Manandafy Rakoto Nirina, Ravatomanga Roland, Rapelanoro Rabenjy, Rakoto Arvelo Mamy, Rahanta Solidia, Rakoto Ambo Jean-Louis, Raharsaina Hery, Rakoto Son Iveme, Randrianjanaka Rémy Vincent. Ny professeur Azafy Albera kosa no nitarika ny délégation ka ao anatin'izany Rakoto Vahiny Emmanuel, Manoro Régis, Serge Arader, Joseph Jean Marcel Miandrosou, Vianney José, ary ao anatin'ny délégation ihany koa Andriamatoa Tabera Randria Manantsoa. Ny mouvance Didier Ratsiraka indray dia fantatra fa avy any Paris France no hiainga tantely Andrinarivo. Ireo hanainga eto Tandrazana kosa dia mitarika ny délégation Ange Andrianasoa, Hervel Ramanantsoa, Jean-Jacques Rasondrebe, Rami Sandrazana, Azali Ben Marofo. Izay zany aloha ny mikasika ireny vaovao ireny fa mbola ho ampitaina amintsika eto ihany ny vaovao sy ny sary mikasika izay fiaingan'ny délégation teny Ivato izay.